Fiadanana ho antsika rehetra isan-tokantrano alohan'ny hanombohako ny fizarana androany dia andao tsika hiaraka hivavakantsika. Jesosy misaotra anao izahay satria mbola omenao izao fotoana izao ahafahanay mifampizara, ahafahanay mbola mitombo ihany koa amin'ny fifandraisana aminao dia aoka ianao no hiteny, aoka ianao Jesosy no ilaza aminay hoe aiza amin'ny fiainanay, aiza amin'ny fombafombanay no tiany tokony mbola hoe hiainonay anao bebetsaka kokoa dia mitenena Tompo fa miaino izahay mpanomponao dia aoka ianao koa no hiresaka sy hiteny amin'ny alalako fa tsy hoe ny tenako no hitan'olona fa ianao Andriamanitra no hiresaka amin'ny fonony tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay sangatana izany vavaka izany. Amen. Ny fizarana androany dia fizarana tena hoe anisan'ny mikasika manokana dia tiako averina ho anareo izay mijery any tokantrano any. Ny lohatenin'ny fizarana dia hoe ireo fifandraisana, ireo karazam-pifandraisana mety afaka ananantsika amin'ny maha-kristianina amin'Andriamanitra. Dia alohan'ny hitoriako ny teny dia araka makatsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy. Exodosy 7:30 ny andininy 7 hatramin'ny farany. Ovaka itsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fanaon'i Mosesy ny maka ny lay ka manorina azy eo ivelan'ny toby lavidavitra ary ny anarany dia nataony hoe ny tranon'ilay fionana. Ary izay rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka ho eny amin'ny tranon'ilay fionana izay teo ivelan'ny toby. Ary raha nivoaka eo amin'ilay Mosesy dia nitsangana ny olona rehetra ka samy nijanona teo alohan'ny varavaran'ilay ny avy. Dia nitazana ny Mosesy mandra-pahatongany ao amin'ilay. Ary raha niditra tao amin'ilay Mosesy dia nidina ny andro raony ka nijanona teo alohan'ny varavaran'ilay. Ary Jehovah dia niresaka tamin'ny Mosesy. Ary hitan'ny olona rehetra ny andro raona nijanona teo alohan'ny varavaran'ilay dia nitsangana ny olona rehetra ka samy niankohaka teo alohan'ny varavaran'ilay ny avy. Ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ary niverina anakeo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovo zanaky Nona dia niala tamin'ilay. Tsy niala tamin'ilay azafady. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, indro fa ianao milaza amiko hoe eto miakatra ity firenena ity ary ianao tsy mbola nampahafantatra ahy izay irainao hiaraka amiko kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho. Ary efa nahita fity eo imasoko koa ianao. Koa ankehitriny raha nahita fity eo masonao aho dia ampahafantaro ny lalanao alehako. Alalako anao mba ahitako fity eo masonao ary evero fa olonao ity firenena ity. Dia hoy izy, nitavako no handeha dia hanome anao fitsaharanao. Fa hoy Mosesy taminy, raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala ty. Fa inona nefa no ahafantarana fa nahita fity eo imasonao izao sy ny olonao? Moa tsy amin'ny andehananao miaraka aminay va? Dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ao ambonin'ny tany izahay dia izao sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao zavatra nolazanao izao dia ataoko koa fa nahita fity eo imasoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Ary hoy Mosesy, mba hampitaony voninahitra aho. Fa hoy kosa Jehovah, izao hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao ka hiantra izay hiantrako ao ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary koa izy, tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsy misy olona mahitay koa ho velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao. Koa raha mandalo ny voninahitra dia ataoko eo antsefaky ny aram-bato ianao ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaloko. Dia anaisitra ny tanako aho ka hita ny voko ainao fa ny tavako tsy ho hita. Amen. Ity teny ity dia teny tao anatin'ny testamenta taloha fa afaka mbola ahitantsika ny toetrantsika
karazany rehefa hoe hiaona amin'ny Jehovah. Manomboka ny tantara dia hitantsika fa nivoaka daholo ny olona rehetra rehefa hoe ho any amin'ny tranolay Mosesy. Tsy Mosesy rery no nandeha ho any amin'ny tranolay, fa ny sambatan'olona nanana faniriana ahitany Jehovah, fa izy ireo kosa mijanona eo ivelan'ny tranolay avy. Izany hoe ny karazany voalohany izay hitantsika dia ireo olona mitazan-davitra, mahita ireo manana hetaheta miresaka amin'Andriamanitra dia mivoaka, mijery izy hoe ahoana marina tokoa moa iza marina, inona ny zavatra hitranga sy ny sisa. Dia izany hoe karazan'olona voalohany dia ireo karazana hoe manana hetaheta ahitan'Andriamanitra, mandeha izy fa tsy miresaka amin'Andriamanitra amin'ny vatany izy fa ety ivelany ihany, mijery, mitazan-davitra ny hoe ahoana marina tokoa moa izany kristianina izany, ahoana marina tokoa moa izany miaraka amin'ny Tompo izany, ahoana moa izany fomba ny rakoto miaraka amin'ny Tompo izany sy ny sisa, fa izy manokana tsy mahafantatra hoe iza marina tokoa moa Jesosy. Ny manaraka hitantsika ao amin'ny ambanimbany eo ireo izay nahita ny fidinan'Andriamanitra tao amin'ny tranolay. Dia rehefa nahita izy dia nitsangana ihany koa ary niankohaka ihany koa manoloana an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Izany hoe ny karazany faharoa dia ireo olona izay mahita an'Andriamanitra, mahita ny fiasan'Andriamanitra dia mandeha mivavaka ihany koa, miankohaka ihany koa. Fa toy ny hoe fombafomba ilay izy satria mahita avy lavitra izy, hitany avy any amin'ny tranolay ilay fanatrehan'Andriamanitra, dia iny izy mahatsapa fa lehibe tokoa Andriamanitra, mahatsapa izy fa tena misy tokoa Andriamanitra, dia miankohaka izy tena tsapany fa tsy takatry ny sainy io herin'Andriamanitra io ka mila miankohaka izy, mila manaiky izy fa Andriamanitra no Andriamanitra lehibe, fa nefany tsy miresaka amin'Andriamanitra manokana izy fa mahatsapa fotsiny izy hoe tena Andriamanitra ny tompony tompo dia miaiky dia mandohalika eo anatrehan'izay fanatrehan'Andriamanitra izay izy. Misy kosa nefany karazany fahatelo dia ny karazany Josoa izay hoe mpanompon'ny Mosesy ary nanatrika teo amin'ilay tranolay. I Josoa rehefa nahita teo amin'ilay tranolay dia tsy nety niala tao izy ary tena hoe hitazona izay fanatrehan'Andriamanitra izay no tanjon'i Josoa. Dia tsy nety niala tao amin'ny tranolay izy, mitsidika. Dia ny karazany fahaefatra farany izay karazany tsara indrindra dia i Mosesy sakaizan'Andriamanitra. Raha tena hoe nivakiako ilay teny teo dia tiako tsapanao tokoa fa hoe tena nisy ny fifandraisan'i Mosesy tao amin'Andriamanitra. Ary raha Andriamanitra nanome sinina voalohany amin'ny Mosesy, tsy nanaiky Mosesy fa mbola niady hevitra tamin'Andriamanitra. Izay ny atao hoe sakaiza, olona afaka miresaka, olona afaka mifandamina. Dia izay fifandraisana izay fifandraisana azonao ihany koa na amin'ny alalan'i Jesosy izay hoe nidina ho antsika, tsy misy intsony ny tranolay fa afaka mifanerasera mivantana amin'ny Jesosy isika toy ny nataon'i Mosesy. Ka noho izany dia ataovy tena tsapanao ao am-ponao marina tokoa hoe sakaizan'Andriamanitra ianao, afaka miresaka aminy ianao, afaka miantamina ianao. Ndao isika hivavaka mba ho toan'i Mosesy isika rehetra. Hivavaka isika. Jesosy io mangetahita-nao daholo ny olona rehetra, fa izay tsy mangetahita fotsiny hoe hiankohaka eo anatrehanao na hoe mangetahita hijery avy lavitra ny fanatrehanao, fa mangetahita izahay tena hoe ho sakaiza ny fonao, ho sakaiza tena eo anilanao ka ahay hamakafaka ary ahay hiresaka aminao, ahay ihany koa hiantoraka aminao ary ahay hatakatra ny sitraponao amin'ny fiainanay. Ampianaro izahay Jesosy ny handeha araka ny lalanao ho sakaizanao lalandava. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izay vavaka izany. Amen.